Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidironao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa amin'ny fofenino fifalina sy firavoravona no ianaka amintsika menakavindray ato androany atao anatin'ity fandarana sy toroteny mahafinaritra ity zay mba hitondrako fanazavazavana ndray fampaherezana ao atsika menakavy tamin'ny farany teo moa tsika ndresaka zavara somary mavisapisatra kely fotsiny momba le anarana hoe Yesoa Jesosy sisa satria ilaina ihany tsika hitondrana fanazavany za tsy de miady hevitra loatra am'le hoe diso le Yesoa na inona fa za fotsiny teny hoe tsisy teny hébreu amin'ny testamenta vaovao fa teny grika zay le izy de efa nazavaiko teo daholo le anarana rehetrarehetra tamin'ny farany teo raha ohatra ianao ka tsy naraka de arao amin'ny Facebook de hitatsika ao ihany ny amin'ny Facebook de efa hitanareo daholo le fampianarana zay nomeko anareo reny de afaka milaza zay tianao anarana na Jesoa na Jezu na Jesosy na Yesoa na Kristy na Messi na Rabony fialaza azy daholo zay na hoe mpampianatra na Emmanuel izy daholo zany anarana daholo mpiandry tsara lioan'ny Joda anarana zany zanak'ondry mpiandry tsara imagaga zany anarana daholo zany Messi anarana daholo zany mpanjakany Jiosy tompo zay tianao iatsona azy fa miankina amin'ny circonstance araky ny teneko teo hoe zay ny mahanarana afakely ny anaran'i Jesosy tsy mitovy ny anaran'ny olona rehetra io zany tsy de mitovy an'le hoe anarany ihany de hoe anaty copie sy ny sisa hoe tsy maintsy iny miovaova be ny fiantson'ny olona an Jesosy ao anaty baiboly de miovaova araka zany koa ka zay tianao ito anarana iatsona azy de mety foany io hoe zay zany fa za moa efa nanao revitra zany farany teo hoe raha tsy te korotatsaina ianao de ty fotsiny arany ty fandarantsika ty inona nefa mahorory ianao amin'ty fandarany ty fa raha ohatra ndray ianao efa te hiova mihitsy hoy izy ianao tena te hivadika mihitsy pasteur andana mivadika any fa tsy maninona de arao izy de ho hitanao ny toyany sy ny toyany rehetra izany androany kosa nefa ny de resaka momba ny atao fialonana satria iresaka kely an'izay mba mba ialana fialonany ialana fialonana satria io anisan'ny zavatra mahazo ny olona rehetra izay fialonana zay ka ndao ivavaka aloha tsika isotra ny tompo de aveo miditra tsika amin'ny fandarana avy hatrany zany misaotra indrindra dada malalako satria fantary fa ampianatra anay etondray ianao mpampianatra manoro lalana anay ianao lay mpanolotsaina Jesosy ianao lay mahagaga ianao lay lioan'ny Joda tompo no zany mampahafantarana ny lalanao mampahafantarana ny sitraponao aoka ho takatra izy rehetra tokony ho takatra androany ary de ampianaro anay zay tokony ho hainay androany anananay toe-posy toe-panahy mifanaraka tanteraka amin'ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen ato amin'ny oabolana toko 7 no vakiko oabolana toko 7 andiny fa 7 mana hoe aoka tsy alona ny mpanota ny fonao fa matahorany Jehova mandritra ny andro averiko indray mandeha aoka tsy alona ny mpanota ny fonao fa matahorany Jehova mandritra ny andro fa raha mbola isy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenanao raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao anisan'ny tena fahotana mahazo ny mpino maro kristianina maro pasteur maro mpanompon'Andriamanitra maro ny fanahin'ny fialonana ny akamaroan'ny olona efa nandray an Jesosy tompoko de tsy misy mamosavontsony rehefa nandray an Jesosy tsika dia nafotsika amin'ny fanimpotsampy
ny akamaroantsika efa tsisy makany amin'ny dadarabe tsony, tsisy makany amin'ny omby asa intsony. Rehefa nanomboka nandray an Jesosy tsika dia tsisy namakitra antsony. Maro amintsika no namakitra ny taloha, nangalatra taloha, namono olona mihitsy ara. Fa rehefa nandray an Jesosy ianao dia niova ny fiainanao, tsy sahanao tsony na dia mangalatra savony azy, tsy sahanao tsony na dia mangalatra ariary zato azy, satria efa velona ao anatinao Jesosy. Ireo zay nijangajanga sy nampirafy maro, nangalabadin'olona, nijangajanga raha vao nandray an Jesosy izy, dia najanony zany fijangajangany zany, najanony zany fakambadin'olo zany, najanony ny adalany rehefa nandray an Jesosy izy. Maro amintsika no niainana tamina fiainana feno fahalotona sy fahadalana, fahavetavetana, faharatsiana, lamody tena tao hoe fahavetavetana, niaina tao anatina fijerena filma maloto, fitondratena marikoriko, fa rehefa nandray an Jesosy ianao dia najanonao daholo izany rehetrarehetra izany. Ny teny ratsy najanonao, ny korsa soavaly najanonao, ny rami najanonao, ny domy najanonao, ny adalana najanonao. Fa lasa ianao mpivavaka, lasa ianao mpitoroteny, lasa ianao nanamasy tena, lasa ianao nanompo an'Andriamanitra, navita ianao nanofa folo-karena, nanofa natitra, lasa ianao mivavaka, lasa mpidera an'Andriamanitra ianao, lasa mpihira ianao, lasa mpiantoroteny ianao. Fa indrisy anefa, misy fahotana kely anankiray nefa fahotana mafaty mavery, fahotana mafaty mavery izay mahazo mpivavaka maro ankehitriny, dia tsy inona akory fa ny fialonana. Ny fialonana. Avelan'ny devoly ianao anamasy tena mifadikanina. Avelan'ny satana ianao manao alim-bavaka. Avelan'ny devoly ianao manao akanjo rebareba. Avelan'ny devoly ianao tsy miteny ratsy tsony, tsy mampaninina azy zany. Avelany ianao miakatra eny ambony pilipitra. Avelany ianao mandeha mivavaka. Avelany ianao manao fihetsiketsehanao mpivavaka rehetra. Fa zavatra anankiray ihany ny anasivan'ny devoly ianao, fialonana. Fialonana. Ary maro amina mpivavaka no tratran'io fialonana io, ary io fialonana io no mibloke ny fiainany tanteraka, mibloke ny fiainany tanteraka. Izany no natonga ny Baiboly ny teny eto manao hoe aoka tsy alina mpanota ny fonao, fa matahorany Jehova mandritry ny andro. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao, aoka tsy alina mpanota ianao. Fa maninona moa ry havantsika no didinin'ny Baiboly hoe aza mialina mpanota? Zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Salamo 7:70, dia zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9 Salamo 7:70, salamo nataony Asafa. Andriamanitra mahasoa Israely tokoa dia ny madio fo, fa izao dia saika ny bolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako, satria mialona mpireare aho. Raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, averiko indray mandeha andinin'ny faharoa, fa izao dia saika ny bolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako, satria mialona mpireare aho, raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Notsindriny Asafa tsara eto, saika ny bolasitra, saika ny enjera, saika ny bolasitra ny tongo, saika solafaka, saika potika, saika ny daraboka, saika rava ny fiainako. Inona moa na tonga ny Asafa saika potika, saika ny enjera, saika lavo tsotra be? Ho denomeny ny antony amin'ny 9:7, satria ny alina mpireare izy izy raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Ry havana, ndraindray tokoa tsika manko re olona dia mahita hoe misy fotoana ianao mahita olona tsy mivavaka, nefa le olona tsy mivavaka ohatra mety ny fiainany. Indraindray ianao mahita olona tsy matahotra an'Andriamanitra, nefa rehefa dinianao ny fiainany olona tsy matahotra an'Andriamanitra io, ohatra ny mety ny fidiram-bolany, tsy manohatra ny raha fijerenany ty ivelany izy, ohatra ny tsy manana fanaitainana,
mitangina 4-4 miditra amin'ny vila mafinaritra ny tranony mihinana zay tiany hoanina izy mihinana pizza izy de aveo le pizza tsy laniny akory ianao anefa ny milendalenda fotsiny tsy ambadika an'ilay trano fitaratra etsy mitazatazana an'zareo mihinana jus izy tsy mba le jus tsotsotra ireny fa tonga de am'le lafo vidy mijery ny fiainana ianao anana ny daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa izy tsy mivavaka attention ry havana fandrika ny fialonana ny ratsy fanahy fandrika ho anao no mialina ny ratsy fanahy ary misy fotoana aza tsy voatery olona ratsy fanahy fa indraindray olona tsy mitovy fivavahana aminao tsy iray fiangonana aminao tsy iray finoana aminao le olona ramako alay-panahy am'zany na de pastera reny de alay-panahy am'zany rehefa mahita olona mijoro vavolombelona hoe za sitrana za nahazo fitahina de mametra-panontaniana aloha hoe fa taiza hono izy io no mivavaka taiza hono izy io no mivavaka nahazo fitahina taiza hono izy io no mivavaka nahazo azao ka rehefa tsy ao amin'ny fiangonatsika de ohatrany alay-panahy zany tsika hialina kely misy fialonana kely rehefa mahita ny olona lafa mahomby tsika na fianakaviana mahomby na olona mandididina atsika mahomby ka hoe mety hoe tsy zanaka ao izy fa zanaky ny rahalahinao na fianakavianareo lavidavitra ka mba ohatrany mahomby kely na fidiram-bola na fiainany de misy fotoana tafalatsaka ao anatina atao hoe fialonana attention anefa ry havana satria zao ny zavatra mampididoza ilay olona ialonanao mety tsy mahalala ninina akory ilay olona ialonanao tsy mahalala ninina akory zay any amponao la ialonanao le olona ialonanao toy izany foana ny lalany toy izany foana ny bizinany toy izany foana ny asany toy izany foana ny aferany toy izany foana ny zavarataony fa ny raharaha be ianao le mialazy de maloto fo de tena tesy andro manalina tsy matory andro manalina ary io no alalanao fa manomboka reto misy signe maromaro alalan'olona anankiray fa misy fialonana ao anatiny voalohany tsy faly ianao amin'ny fahombiazan'ny hafa ary hita miresaka ao zany rehefa miresaka ianao de misy fotoana ianao tsy falifaly ary na de manao zavatra tsara ry olona io na de zavatra tsara raha zavatra ataony olona ary eo ny alalanao azy fa misy fialonana ianao de mivadika zavatra ratsy ihany fijerinao any zavatra tsara ataony io fialonana ny anaran'zany manomboka tsy milamina ianao raha mahita olona mahomby manomboka tsy milamina ianao raha mahita olona oatra mety ny fiainany manomboka tsy milamina ianao ny fonao manomboka oatra misy zavatra mavesabesatra raha maheno vaovao tsara fandresena fahombiazan'ny hafa de manomboka tsy milamina ny fonao fialonana ny anaran'zany io ny alalanao fa misy fialonana ao anatinao tsy matory ianao amin'ny alina tsy matory ary lasa mieritreritra niny olona iny foana ary ahoana ny tena nampahomby azy inona ny tena sosao fa ahoana koa reny ny mahomby ohatr'izany iny ve de tena marina tokoa ve reny de tena navita an'izao marina ve izy zany atao hoe olona tsy milamina de manomboka tsy matory ianao amin'ny alina zany no ilazanao fa olona misy fialonanao anatinao fatelo rehefa ianao zay manomboka te hifaninana foana amin'ny olona de misy fialonana zay ao anatinao te hifaninana foana amin'ny olona nahazo anitsy tele écran plat itsy lay olona de te azo ohatran'iny ianao nahazo telefôna iPhone le olona dozy anao tsy maintsy mahazo ohatran'iny nahazo 4x4 raha Mitsubishi le olona dozy anao de hividy ohatran'iny nahazo indrindray le olona de izany ny alalanao fa misy fialonana ao anatinao te hifaninana foana am'le olona am zavatra azon'ny olona fialonana ny anaran'zany
ny zava-doza nefa riavana de tsy la ianao mifaninana fa ianao manana fialonana de ozy izy asafampanao salamo eto mana hoe saika ny blasitra ny tongotro saika sola fakao satria ny alona mpreare raha nahita ny fiadanany ratsy sy fanahy saika ny enjera hoy sy asafa saika potika hoy asafa tady dury avany anisany manapotika fiainan'olona maro fiainana mpanompon'Andriamanitra maro ny fialonana mahapotika pastora maro ary mahatonga na pastora ialan'ny ositra mahatonga na pastora ialan'Andriamanitra mahatonga na pastora tsy mety aomby intsony ny fialonana no natonga anikaina namono ny Abela fialonana ny alina ny Abela izy satria Abela de nahita sitraka teo anatren'Andriamanitra Abela de nakasitran'Andriamanitra fa ikaina mba mifanatiny kosa tsy nakasitana tafalatsaka tao anatina fialonana ikaina ary natonga azy nanao action tsy araky ny verana azy mihitsy namono ny Abela ralahany ikaina vokatry ny fialonana no natonga ny ralahany Josefa nandetika azy tao andavaka fialonana no natonga ny ralahany Josefa nivarotra azy ho andevo tany amin'ny tany Egypta mbola fialonana ny olona rehefa mialina riavana lasa mavita action tsy tokony vitany mihitsy lasa mavita action ratsy raha vao manana fialonana ianao de tadidio fa misy voratsy maniry eo anatinao ary ny ray andro any ianao amsavy olona ianao amsavy ny havanao ianao amsavy ny fianakavinao ary ny olona pialina de tsy manana eritreritra afa-tsy ny amingana ny hafa anapotika ny hafa andrava ny hafa ny olona pialina de tsy manana afa-tsy toetsaina ratsy anapotika ny manodidina azy ihany fialonana natonga ny Josefa namidy ny ralahany ho andevo tany amin'ny tany Egypta natonga ny ralahany nandetika azy tao anaty lavaka fialonana no natonga any Davida nenjehany Saoly natonga ny Saoly nanenjika ny Davida natonga ny Saoly andiamono ny Davida de vokatry ny fialonana satria Davida nahazo dera taman'olona nahazo dera tamin'ny vahoaka hoe i Davida nafaty alinalina fa i Saoly kosa nafaty arivoarivo tezitra i Saoly de niteny mana hoe i Davida la nataony alinalina fa ny akosa nataony arivoarivo ka ny fanjakana ihany sisany tsy ho lasany riavana malala inona ny tao ambadika zay no raisin'ny Saoly mpanjaka ny lefony de natorany tany amin'ny Davida aminonany Davida misaotra n'Andriamanitra fa Andriamanitra de niaro any Davida fialonana no natonga ny Saoly saika amono any Davida fialonana no natonga ny Daniel nalefa ny ralahany namany nalefan'ireo namany reo nampangainy ralahany ka natonga ny Daniel nalefa tao andavaky ny lioana mbola fialonana ry ralasy sy anabavy malala ry mpino malala zava-doza ny vokatry ny fialonana zava-doza satria ny natonga ny mpanora-dalàna sy ny fariseo sy mpanora-dalàna nanenjika ny Jesosy ary tsy namelana izy ireo ary tsy nomboana tamin'ny azy fijaliana Jesosy de fialonana ihany koa natonga nyreo fariseo sy mpanora-dalàna ireo satria Jesosy nahazo olona be dia be Jesosy nanao fahagagana Jesosy nomban'Andriamanitra Jesosy nanao miracle de tsy faly ireo fariseo sy mpanora-dalàna ireo de nitady ny fomba aminonany Jesosy izy fialonana ny olona mialina riavana de mavita action ratsy mandrakariva izy noho izany ry mpino malala diovy ny fonao io no anisan'ny fandrika ataony devoleo any loatsika dia ny fialonana ary io no anisan'ny mibloke valim-bavaka raha misy zavatra tokony ataonao am'izao confinement zao de manadio ny fonao eo anatren'Andriamanitra ary miteny eo anatren'ny tompo diovy ny foko iala amin'ny fialonana diovy ny fanahiko iala amin'ny fialonana raha tsy toetra Andriamanitra riavana malala ny mafinaritra amin'ny voalazan'ny Baiboly izay novakitsika teo de ozy izy lay oabolana toko 720 mana hoe aoka tsy alina mpanota ny fonao fa matahoran'i Jehova mandritry ny andro fa raha mbola izy koa ny farany
de tsy ho foana ny fanantenanao raha mbola izy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenanao ny anjaranao amin'Andriamanitra ara lasina vavy ny anjaranao am Jesosy ary raha mbola izy koa ny farany de misy anjaranao amin'Andriamanitra misy anjaranao am Jesosy misy anjara fahasoavanao anao amin'Andriamanitra raha mbola izy koa ny farany de misy fitahiana ho anao amin'Andriamanitra amen misy anjara fahasoavana anao amin'Andriamanitra noho izany raha mahita ny rahalahinao ianao ka mety ny aferany na tsy mameninina anao ary izy na mandatsalatsa sy manenjika anao amin'ny fivavahana ary izy satria mety ny aferany ary io manko fanaon'ny olona rehefa mba mety ny fiainany miditra amin'ny volany de mahita anao le mpivavaka izy de manambanimbany anao zay zao le ty tsy mivavaka ny anareo ny le tsy mampalahelo adalainy ny pastera anareo any anareo nefa mahantra kely ray alina kely iny le tsy ny anareo ny azy de mbola terinany amin'ny pastera mifafolo kareny akana 5000 zay le ty tsy manao an'izany jerevo zao ny sprinteranay jerevo ny tomobilinay jerevo ny tranonay zay le ty tsy mivavaka zany nefa zay tahin'Andriamanitra zay le ty tsy mivavaka zany nefa mety ny afiainanay mety ny aferanay rahalahy misy fetrany zay vavan'izay misy fetra zay freareany zay hoy hoe misy fetra ny freareany zay tsara volazan'ny baiboly aoka tsy alina mpanota ny fonao fa matahoran'Andriamanitra misy fetra ny freareany ny oabolana toko fahatelo de milaza izao teny zao eo amin'ny andininy faraky amby telopolo ny oabolana toko fahatelo andininy faraky amby telopolo manao aza mialiny ndozabe na mifidy zay lalany akory satria fa vetavetana eo mason'i Jehova ny maniasy fa marina kosa ny misy fisaika zany aza mialina ny olon-dozabe ozy izy de ozy izy ato amin'ny oabolana ihany toko faevatra amby roapolo oabolana ihany toko faevatra amby roapolo eo amin'ny andininy voalohany aza mialina ny olona ratsy fanahy na maniro namany aza mialina ny olona ratsy fanahy na maniro namany ary izy eo amin'ny andininy fa 7 aoka tsy iretra ny fatezeranao noho ny ampanao ratsy ary aza mialina ny ratsy fanahy aza mialina ny ratsy fanahy raha misy olona mirehare eo anoloanao misy olona mibotsombotsony eo anoloanao izay olona tsy mivavaka zay tsy mirarazy Andriamanitra reo any zay tsy mitapengona ty fa mety ny aferanay mangina fotsiny nataonao misy fetrany freareana misy fetrany freareana avelao izy teny fa raha mbola izy koa ny farany ny fanantenanao tsy ho foana avelao ny olona iteny zay filazany avelao ny olona iresaka zay firesany fa zany ny sakerina asolafaka ny iasafampanao salamo no tsindrin'ny iasafampanao salamo tsara raha manao hoe raha satria ny alona mpireare ao izy mandrakariva manko ny olona prearere olona tena mirehare mihitsy izy ary tena miseho masonao mihitsy fa aza matahotra ranabavy rahalahy malala aza miady aminy ho avy ny fotoana andondona ny varavaranao izy ary tsy maintsy andondona ka hiteny aminao azafady rahalahy fa mba iresaka kely aminareo mivady fa ohatrany amidinay le sprinter anankiray iny de ohatrany ho amidinay le camion nareo te ohatrany fa mba ohatrany mba metimety ny fiainanareo sao de mba hovidinareo aloha ireo fananany retsareteo tapitra ho amidiny eo aminao afaka fotoana foy fa aza mialina azy atorony aloha androaniny manana torony aloha androaniny mirehare amin'io trano be io ianao mety eo anaty trano bongo ianao mety eo anaty trano azo ka tonga avy any ny avanao raha velona ve ny Andriamanitra reo le tsy jereny tranonareo jereny tranonareo tapozaka ato ve tsy mitety ato nanareo ady adalainy olona fivavahana ifa fivavahana io nefa andeha metsainana eo tena zay zao olona tsy mivavaka jeremany zay zao andeha amady drazana zao avelao izy tatara avelao izy teny aza mialina aminy aza malahelo azy fa ireo fananany irery andreo aloha hitanisa tsara izy zay zao izy mbola vao avy any andafy de zay avy any nazo an'izao nazo camion zay nazo 4x4 raha avy anao izy hitanisa zay vao nazo tany ery ananiny vao nazo trano zao vao mividy zao de zay tany sany rehetra de ataovy amainina fa ho azonao tsy oely reo ho afindran'Andriamanitra aminao ny arenany gentlis ireo zavatra tatarain'ireo amidiny aminao reo amin'ny fotoana izy ho potsiky amin'ny fotoana izy ho reraka amin'ny fotoana izy ho rava amin'izay fotoana izay kosa Andriamanitra anangana anao amin'ny fotoana izy varim-pananana ianao kosa nangona fananana be izay olona mirehare hitako zay be izay olona mibotsombotsona hitako zay fa ny toe-po fotsiny aza mialina aminy avy anao izy hitanisa zay tanysainao de imezy fotsiny hitsikio fotsiny rehefa vita ny teneniny de vita ve ny teninao hoe ndana amin'izay mody ary hoe
tana am'izay mody fa tsy maninona fa tantaram-bola mitoy hoe tantaram-bola mitoy fa hitatsika eo nitoy eny hoe za miteny aminao raha mbola iziky ny farany tsy ho foana ny fanantenanao aza be fialonana aminy aza marary fo am'izay lazainy ary aza mitomany akory hoe tompo za mba mivavaka etanatreanao mifady anina etanatreanao za tompo de mivavaka ohatrao nefa maninona jerendran'ny olona tsy mivavaka manakarena ny olona tsy mivavaka andray mahazo an'ity ny olona tsy mivavaka andray mahazo an'ry fa maninona zany mba manompo anao za aza miteny an'izany aza miteny aza mampitany fiainanao amin'ny hafa za de miteny anao aza mampitany tenanao amin'ny hafa fa zay anananao tsy ananany misy zavatra anananao fa tsy ananany izy eny mety manana an'izao rehetrarehetra ao mireharehandre fa izy tsy manana fiadanam-pony ianao tsy manana fifaliana no ianao nareo menakavy mety mitramibongo fa misy ronono misy fifaliana misy fiadanana tsy miady lava fa izy amin'izy miteny misy madama angeny andray tonga aminao zobavinao botsimbotsiny ery satria tsy tia fivavahanao ary ny fivavahanao enjehany mafy mihitsy nefa izy io miteny aminao io manenjika anao ampirafesany vadiny amin'ny vehivavy anankiroa efa firy volana izy tsy nyray fandriana amin'ny vadiny nefa izy mibotsimbotsina mody amin'ny arenany imezy fotsiny raha nabavy aza marary fo am'izany aza be felonana am'izany ary aza manaiky lotony fo am'izany mahereza raha noatra hoe fa dia afany aminareo tokoa vola sy ny arena hoe fa dia maherezanareo de toko batavy raha noatra hoe fa ianao milamina miaraka amin'i Jesosy dioviny foko Jesosy eo aza vela ialina aminy aza vela isy fialonana atao anatiko ary mila miteny mihitsy ianao eo anatren'Andriamanitra raha vao manomboka mitady ho ratsiratsy fijery olona ianao manana andry le olona nahazo andry le olona nefa le olona mety tsy mivavaka le olona koa mety ho fahavalinao le olona nahazo andry aza marary fo am'izany misaorana Andriamanitra misaotra andray tompo fa nahazo an'izao ndray ny fahavaliko misaotra anao fa nahazo an'izao ndray izy misaotra anao fa lasa ny andafindray izy menakavy misaotra aza be fialonana azy ny atompoko de zany nytoepoko raha mahita pasteur mahomby tsy mialina aminy miteny pasteur fa avy nitety an'izao tontolo zao firenena rehetrarehetra zao niteteziny samy no mbola tsy nitetina anankiray ary zanga miady am'izany no ny ampy a Jesosy na mbola tsy nitety firenena na de ray ary za tsy be fialonana am'izany misaotra ny tompo fa nitety firenena maro izy ary misaotra n'Andriamanitra fa mbola tavela eto tanàna ito sety amin'ny dalina pasika andranona ohatra misaotra n'Andriamanitra zay sy de fa ampy zay fa za tsy be fialonana am'izany misy olona mijoro vavolombelona zay manana olona ohatrao manana trano ohatrao manana nahazo arena ohatrao na miliara ny fiangonana miliardera no za tsy miady am'izany isorako n'Andriamanitra ny anareo miliardera fa za mbola eto ano ilay hery zay mijoro atrany satria ny Andriamanitra tsy anino moa izy toy iziny tsy ampitondra zay tsakako izy za mbola eto satria ny Andriamanitra zay tsy zakako iza halele na ino kidona na ino tiako tongavana de zao milamina esory ny fialonana esory ny faka mangidy fa io no bloqué misy amitsika araka ny teneniko tao mametra-panontaniana inona ihany pasteur ny mbola tsy mety ataoko eo anatrehan'ny tompo mivavaka ange pasteur amin'ny telo maraina mifady hianina ange jereo fitafiko fefa tena masina be ange pasteur sange mamaky baiboly pasteur sange manao aleluia amen tsisy farany sange manao fafolo karena tsy falatitsy eny tompoko fa ianao misy fialonana kely kanefa dangereux be fa io no manakana ny valimbavaka rehetrarehetra fialonana aza mialina raha ambinina ny ratsy fanahy aza mialina raha mirehareny ratsy fanahy aza mialina raha misy olona mibotsimbotsina eo anoloanao aza mialina raha ianao rery ny fiainanao rery ny ohatrany tsy mety fa nian'ny prêt-à-pot aminao mety daholo aza mialina raha elikeliky ny fianakaviana ianao aza mialina raha mahita ny fiainan'ny olona tsara noho ny ianao aza mialina fa ny tantaram-bola mitohy raha mbola isiko ny faranozy izy lay oabolana 23 teo de tsy foana ny fanantenana fa aza mialina ny ratsy fanahy zay fiainan'ny olona androany aloha fiainany androany raha lasa ministra izy avelo lasa ministra raha samy raha miarany lotsaka député nareo ka ianao tsy lany fa izy lany avelo izy ho lasa député any ianao miaraha am' Jesosy aza mialina ny ratsy fanahy aza mialina fa rehefa tsy manana fialonana ianao
manomboka eo Andriamanitra nangana ny fiainanao manomboka eo Andriamanitra hitanao manomboka eo Andriamanitra nangana anao manomboka eo Andriamanitra hitanao amin'ny lafin-javatra maro isan-karazany riavana malala ao amin'ny tompo ny fialonana no nisan'ny fahotana mafaty ny psino manamasy tena amin'izao fotoana izao pedabe pino ange mivavaka amin'ireny le fiangonana tena ho any an-danitra ireny marina ary nitory tenin'ny ampiangonana ny pasteur ny tena mitory zavatra bedabe momba ny fahamasinana mitory momba ny elo mitory momba ny lanitra mitory momba ny bibidi mitory momba ny ry ny pasteur ny tena manana fahalalana momba ny lalàna mahalala momba ny resaka Yesoa momba ny resaka judaïsme mahay teny hébreu pasteur anay moa dia tsy mba mahay ny ainay dia fiteny betsileo zao dia tsy mba mahay zao fiteny be hébreu anare zao anay tsy mba mahay an'izao anay fa de anay de malagasy anay fa de misy tena mahay teny hébreu tena zao fa izao zavatra raha ihany ny problema be fialonana io ihany ninona ny hainao ninona hainao ninona fa izao ao ihany namelezany devoly atsika indraindray ny fitafintsika ohatra ny efa mpivavaka tsy hoanina daholo ny kisoa tsy hoaniny ry tsy hoaniny ty tandremana sabata ataony ary fa zavatra anankiray namelezany devoly anao fialonana aza mialina ny ralahanao aza mialina ny ravavinao aza mialina ny havanao aza mialina mpiretam-po aminao aza mialina fiangonan'ny hafa avelao aomby ny fiangonan'ny hafa raha ty aomby avelao izy aomby any aza be fialonana azy raha mahita pasteur mahomby anao velao izy aomby ary mivavao azy eo ny alalananao fa olona madio fo ianao eo ny alalananao fa madio fanahy ianao eo ny alalanao fa olona manam-pitiavana ianao mivavaka ianao mba ary misaotra an'Andriamanitra ianao raha ny fahombiazan'ny hafa raha mahita mpitoroteny ianao ka tena mpitoroteny izy ka mahomby tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao tompo misaotra anao satria mba misy rahalahy mahomby any misy fiangonana tena mahomby any misy fiangonana mataona olona maro any makasitraka Jesosy zany ny olona atao hoe madio fo mahitsy fo fa tsy hoe mahita ny olona ianao mety ny fiainany mahomby izy mba manao ny marina izy ary tena zava-doza indrindrandrindra ny hoe eo ihany hoe mialina ampirere fa mialina ny olona marina koa tena gravy mialina ny olona mahitsy eo anatren'Andriamanitra mialina ny olona ohatran'izany manko nazo ny Arona sy Miriam mialina ny Mosesy nahita Mosesy hoe Mosesy mpitarika dia nisy fialonana tamin'izy mianada ny hafarany nataon'Andriamanitra boka Miriam attention ndraindray misy olona elonana eo nefa ny olona mahitsy eo anatren'Andriamanitra ary olona misy mahita sitraka eo anatren'Andriamanitra olona io ny hafarany saona inge tompoko hoe maty tao anatin'ny ray andro izy sy ny zanany roalahy vokatry ny fialonany any Davida maty tao anatin'ny ray andro ratsy fiafarany olona mpialina indrindrandrindra mpanompon'Andriamanitra ny elonanao ireo olona mialina ny Daniel lay nandefa ny Daniel atao ndavaky ny liona tsy nafaty any Daniel navadiky ny mpanjaka ny décret noty ndana ndray ampifamadio ndray reo olona nanenjika ny Daniel ny be felonana ny Daniel reo atsipazo ndavaky ny liona mbola tsy nitotona tany andavaky ny farany lavaka nitataza ny liona tena tonga de tapatapaka ny tolany ratsy fiafara ny olona manenjika ary mpialina tena mpanompon'Andriamanitra marina attention fa sao de diso adresse ianao ratsy fiafara Judas ratsy fiafara ireo zay nanenjika an Jesosy ratsy fiafara Kaina nanenjika ny izy ty Abel ratsy fiafara ireo mpanenjika rehetrarehetra olo marina ao anatin'ny baiboly tandremo ry rahalasy bavy malala arovo ny tenanao amin'ny fialonana manana fadiovampo manana fahitsina zao confinement zao fanamboarana fiainana ane zao aza lany lanina fotoananao ndana mandoalika manana adiny enina faravakely anao isanandro taloha anao raha ny rava amin'ny 10 ny rava amin'ny enina zao anao zao mirava amin'ny 12 misy adiny enina adiny 10 andana andoliany dioviny foko Jesosy ato trano ato raha te hita fahagagana te hita fandraisena fahombiazana dioviny fonao dioviny foko tompo esoriny fialonana atao anatiko aza vela ialina ny ratsy fanahy ary na ny tsara fanahy koa raha tompo aza vela ialina ny tsara fanahy satria indraindray tsy olona ratsy fanahy ihany ny alonanao fa na ny tsara fanahy ny olona marina eo anatren'Andriamanitra koa ialonanao ndana amin'ny fona amin'ny tompo
amboary a Jesosy eo iala am'zany toetrako zany satria zany no mibana ato anatiko zany no manimba ana zany toetra zany manimba ana zany toetra zany tena manapotika amboary a Jesosy atovy manana toe-po vaovao toe-po mifanaraka amin'ny sitraponao atovy amboary a Tompo fa tena ho hitanao fa ho ahitsin'Andriamanitra ianao ary amboariny Tompo ianao asara mazava zany toroteny sy fampianarana zany ho tahin'Andriamanitra ny atsika menakavy tena amboary andana tena manamasina tena fa atovy zay tonga amin'ny fiainanao fa ianao mbola tafariny rehefa manomboka madio fo ianao dio zany volaza baiboly sambatra zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra saky ny bolasitra ny tongotro hoy asafa raha nahita fiadanany ratsy fanahy mampianjera tompoko ny fialonana mampianjera ny fialonana mampitaraboka ny fialonana maiza misaotra an'Andriamanitra raha ny rahalahinao tafitany ianao maiza misaotra an'Andriamanitra raha ny rahalahinao ambonino ianao maiza misaotra an'Andriamanitra raha misy olona manana fiainana tsara lavitra no ianao maiza misaotra an'Andriamanitra am'izay fiainanao androany aloha akasitrao aloha rehefa mbola misy any koanina ianao rano sotrona mifitafiny trano ipetrana maiza aloha makasitraka an'izay iainanao androany na tsy tsara noho ny hafa aza makifaninana amin'ny hafa zany tsy ndreko tsara mety ho tafalatsaka ao anaty fandrika lava ianao raha mifaninana amin'ny hafa aza mifaninana amin'ny hafa fa Andriamanitra kosa nefa afaka mametraka ny toeranao amin'ny toerana misy anao amin'ny toerana tsara lavitra noho ny hafa rehefa manana fadiovam-po sy fahitsina ny fonao Yesory ny fialonana raha tianao no ampiakarin'Andriamanitra any amin'ny faratapony afaka manao fahagagana iny fiainanao Andriamanitra ao anatin'izao confinement zao afaka mitanao araboly izy afaka mitanao amin'ny lafiny rehetrarehetra afaka omen'Andriamanitra anao zay tiana irin'ny fonao fa arao zay toroteny zay ny tompo ny ahitantsika ndo hivavakantsika Tompo misaotra indrindra indray no ny fampianarana zay nomenao anay nanamboatra anay ianao androany nampianatra anay zay tokony takatray misaotra Tompo satria fantatra efa marina ianao ary mahitsy ianao nino Tompo malalaka fa zany toroteny zany anay dia anory lalana anay ary atonga anay andresy atonga anay aomby atonga anay ho tafavoaka amin'ny fiainana ray manontolo ho tahinao anay Tompo ireto mpijery sy mpanaraka fandarina ireto Yesory anatinay ny fialonana ny faka mangidy ireo alahelo ireo zavatra tsy avy aminao dia Yesory anatinay zany miona indray ny toe-po vaovao toe-pana vaovao ary ijoro masina sy mahitsy eo anatrino satria fantatra fa marina le terinao hoe raha mbola izy ko ny farany tsy foana ny fanantenanay aza vela hialina ny ratsy fanahy zay ary aza vela hialina amin'ny olona mahomby ihany koa satria fandriky zany no zany ataovy mahay makasitraka zay ataonao androany aloha misaotra Tompo amen ho tainy Tompo ny atsika menakavy mino fa zay ny nafinaritra ny fiarana teto ny fampianarana ndana mivavaka anampianao ny Tompo ary anamboatra ny fiainanao anay Jesosy ary hitanao amin'ny lafiny rehetra roay mihitsy tena délivré mihitsy ny fonao raha misy fialonana délivré mba tonga anao olona vaovao hitoetra araka ny sitrapon'Andriamanitra veloma Tompoko Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitrana